hoe inona na inona miaraka amin'reto aorinany reto tonga dia tifitra lacrymogène avy hatrany ka niverina nidiny izay zao zavatra mitsanga eto Madagasikara zao zavatra mitsanga eto Madagasikara zao zavatra mitsanga eto Madagasikara zao c'est ce qui se passe à Madagascar. ary tia ny tena tsy zakanay ny fikasia tanana ny namanay mbaleza tsy naninona mihitsy araka izao hitanareo zao niezaka niaro anazy fitiavana Mikaela fa zareo moa dimy sady manan-keny velao izy tsy nanao ninina izy zao zavatra mitsanga zay zavatra mitsanga eto Madagasikara efa te hamoaka amin'ny feonareo zao no mitsanga dia anaiky an'izao ve tsika anaiky an'izao ve tsika vahoaka malagasy hitanareo hoe zavatra mitsanga tsy mahazo mamoaka feonareo gasy zay nkindy zareo tenenina tsika ve gasy gasy zao ve mahazo atsika gasy zao angina sa tsy angina amoaka feo sa tsy amoaka lasa ary tabory no entiny tsy tabory tany izy mitsaminy fitiavana simbale noentiny zala fitiavana simbale saika iveriny zay fa nibloqueny zareo tanteraka mony lalana dia tsy tafaverina mihitsy zay sady le lacrymogène manindrona maso tenda be fa vototsy aloha mbale dia niaraka izay sao mivonto be zao no nanaovany azy ary tonga avy any nivadiny fitiavana Mikaela Sam zay mpevoka tena io koa ny tsy zakanay tena be dia be zany ny tsy zakandroany ka dia manameloka tanteraka ny herisetra amin'ny lafiny rehetra zay nitrangandroany voaina manay fitiavana Mikaela raha mbola tsy nivoaka dia omeo fahafahana ny olona fa aiza koa misy vahoaka tsy afaka miteny zany ao anaty déclaration universelle des droits de l'homme ny fahafahana manao manifestation pacifique aiza ny zon'olombelona ny démocratie sy ny fahafahana mino afa tsotra ireny mihitsy ny zavanitranga raha navela niditra fotsiny teo amin'ny rond-point ny Ambozatovo ny olona naneo hevitra teo fotsiny zay dia samy nody endrisy Evitanareo ny situation misy efa tsy rariny intsony ny zavatra mitranga fitakiana normal no natao tsisy nitondra basy na hoe nitondra antso na hoe naninona nandrahoana na naninona fa tonga dia hoe tifitra tonga dia taroka ny nazo ny malagasy ary zavatra io manenena no anenena zareo ty tena teniko ty tsy maintsy miteny androany eto zany tsy miraratsony hoe influenceur hoe mpanao vidéo siny fa tonga dia miantso ny rehetrarehetra mihitsy hoe rehefa malaza ianao rehefa manana mpanaraka ianao tarito mpanaraka anao amin'ny pazanao sy ny abony anao reo amin'izay tsika mitambatra maro be raha tsy zay io tsy lasy io tsy maintsy manao ohatr'izao miainga amin'ny zavatra ohatr'izao no afahantsika mitaky an'io zavatra io jere inona zavatra nazo any zao ny nanjony inge fitiavana Mikaela ny raisiny zareo fitiavana Mikaela nefany tsy fantatry hoe tsy fantatry zareo ve zany hoe izy ty mbale sy fitiavana Mikaela fa ohatrany fotsiny andao tonga dia hoaniny ty na mety fantany mihitsy hoe io le influenceur fa andao ty raisiny nina mifatany fa io mivokany dia zakao mivokany fa nareo ny diso fa tsisy nanomboka fitakiana normal natao dia zay zavatra zay mahatonga anaty an'ireo olona rehetra indrindra koa ny artiste hoe raha tsy fitiavana Mikaela iny raisiny iny fa olona hafa fotsiny mety tsisy ny vaky loha ty daholo ngeny gasy koa sady mety tsara velantsika ngeny ty amin'ity zavatra ty mety iny fa raha iny dia hoe mody amin'izay rehetra fa misy tratra nge tao fa raha tsy efa fitiavana Mikaela ny tratra zay daholo vao hoe andao kanefa le izy tsara le izy fa tsy hoe ratsy zay mahatonga anakoa miteny tsy maintsy teny amin'izay koa satria ny feo anay tika zany tena mahatakatra zavatra lavitra be dia miantso ny olona rehetra efa nanao zao fa ny samanonga sorana be ao Paris tsy hoe mponay ao Paris koa zao efa manomboka mitondra boncarte sy ny tantariny sorana diza daholo nefa manao Yaron izy koa nefa manao efa misy mpanao be da be dia andao zay mbola rehetrarehetra matoritory any zay mbola misalasala hoe sao dia ikatry tsisy raha ihinany zany mikatry zany ho amiko manokana na ho teneniny ray aman-dreny koa ry amin'ity na ho teneniny fianakaviako koa ritsy efa fonga vita tsy hamafany ty satria raha nareo matahotra hifitsaka dia fitsaho nareo aloha nareo maimbo vody ao nareo aloha nareo tsy andro ao nareo maimbelika sy ny sisa ao nareo aloha sy rano maloto ao nareo fa efa mihina fatiny dia raha tsika miembitra amin'izao zavatra zao efa mandroso zao dia inona fa tsy raha iny zareo zavatra io dia nahitaky an'io mantsy ny 20 taona 30 taona dia mbola eto foana tsika mifanojo
za tsy mipetraka Madagasikara fa nefany makarana le izy za manana ransony sasana sy ny rehetrarehetra fa manana mbola miteny zany ny olona tokony tsy tendrena satria za fa milamy maty izy ny sisy fa tsy maintsy mitena satria mbola misy raha mitepo mbola misy raha mitepo gasy asatrana farana iza iteny iza anakiana za tsy haina toerana fa mety iteny anao hoe arenao zany inona nataonao any mitabataba fotsiny fa raha zany teo timba teniko ary mahafantatra anazy mahafantatra ana fa zany loha laharana nitarika an'io zavatra io ary nanampy tena nanampy any Mikael sy Mbalia fa tsy vavany anahako za ary mety voatazona voalohany tany fa tsy larahako zany za eto mizara vidéo mafimesy ny sala sisa misy foana moa miteny ina le ma-influencerana resy ny terna ohatrany tsisy dikany akory fa eto amiteny de ho hitanareo izay nanao navan'io ratsy io mivoakan'io zavatra io hitanareo ny artiste no ny angaviko sy artiste rehetrarehetra misy moa nefa manao fa misy le artiste reo le matahotra satria voapôby vola amin'ny anina an'izay misy anina reo de ty ny volanareo de efa milamitsika ty artiste aloha tsika tsy miditra amin'io voaloha efa anjefony zareo nefa n'izy minany anganiny koa mahay mivodiporo miala tsiny fa tafiteny raty tena tafiteny raty satria tena marary ampiko izy tena ifonako fa iny izy efa mihinana faty nefa nareo artiste reo le artiste reo mihitsy reo ngeny tena mafitarika olona maro reo ngeny tena be mpampanaraka an'iny raha reo mitarika zavatra eraka Madagasikara izy fitakiny ty tsy mitady korotana samihafa zany hoe sondao korotana hoe korotana zavatra fitakina normal natao artsika tsy tokony embatra fa andao foana takan'le izy jiro sorano nitakina fa tsika tsy nitaky zavatra hafa tsisy hoe fanonganam-panjakana io afako tsy d'accord am'le hoe manroba sy ny sisa fa le izy moa efa nitatra be satria nitariny zareo le izy de lasa in'olona manakorotana le zavatra misangany Madagasikara am'izao fa zay ny tena koe nareo artiste reo mandinitsaina kely fa tsy nareo nge tsy fiainanareo rena ny fa mananjanaka nareo manana taranaka nareo nareo maka vola de ny taranakareo zany mihina fatiny afenareo aveo mahazo vola de manao publication kely tonga fa ny so anay mafana be so ninny so anao efa zavatra ohatry de mbola so aza misy mijery raha mbola anao an'izany fa ndao hiara entana raha tena matsiaro mifoty fo malagasy anao de ndao hiaraka daholo tsika hoan'izay matahotra miembotrembotra hoe ndao hiverina sy ny tariny tsy tokony atahotra nareo satria arakaraka ny amboranareo nge vo mainka lasa mevitsy mitarika amin'ny tolo inona koa ny dikany de resy mazava ho azy tsika raha miembotry nareo fa tsika zao zany fotoana hoe efa nitarika reny nitarika efa voatazona zay tsy voatazona de andao apina izy apina tosika izy fa fitakina ho atsika zoatsika zany zoatsika no madio zoatsika misotro rano olombelona anao hoana anao tsy arary fofo am'izany za tsy afaka misotro rano tsy afaka mandro tsy afaka tsy ny jiro maty foana misy mpangary posy isan'andro kariva matahotra mody de iainany zany firy taona ianao ka zay ny teneniko hoe zareo ty vidéo ako ty tsy mitady beuzy am'izao zavatra zao ako zay mitena mitady beuzy amiko koa tsy de efa mieritsereta nareo fa nareo tsy saina tsy beuzy le taviko am'izao fa mila tairitsika de mety Allemagne moa zao efa manao efa hitako misy mitarika ny Stuttgart Munich Berlin sy ny sisa fa za koa moa tenako somary ty ambanivohitra fa za anisan'ny nitarika ary anisan'ny anao zavatra ito Allemagne eto amin'ny fitakina ny soatsika malagasy de zay fa mirary soatsika rehetra makahery be am'ireo olona niaramboana misy ohatranay nao hoe nisy maty makahery be anareo fianakaviana makahery be koa any Mikael sy ny vadiny sy ny Mbalia sy zay rehetra mbola naratra rehetrarehetra de makahery anareo fa raitsika malagasy tsika tsy rarako na isy tena fa fo vidéo reo fa ny tsy rarako ary vadiko mafantatra ary vadiko mitovy amiko koa hoe tsika gasy raha mbola misy foana le fiatsaram-belatsia malagasy aza manao an'io de tsy mitovy tsika fa zay rasotsika rehetra monina na raha antsika ireny favoazana atao anatin'ireo
Misy telefona leroa. Eo amin'ny babasale sambola. Misy élément vache vedele. Ialana tsiny amintsika rehetra ny tokantrano izay manaraka izao fampalalam-baovao manokana izao moa ny faratsiny ny fifandraisana ihany koa eny an-kianja rehetra eny amin'ireo ankizitsika eny Tanjombato eny. Ialana tsiny ihany koa ny amin'ny sary satria dia somary maherihery vaika ihany koa izay sary miainga eny an-toerana izay. Ny tranga izay misy eny Tanjombato eny moa zany amin'izao fotoana izao ezahantsika ihany satria efa misy ihany koa ireo horonan-tsary izay efa nalefa ny mendrika Razafindratsima ao ambadika ao dia ireny no ezahan'ireo teknisiana ao ambadika mamolavola azy dia averina alefa amintsika ny tranga rehetra eny an-toerana sady misy ihany koa izay fanazavana hoentin'ny mendrika Razafindratsima ao anatiny io horonan-tsary izay hoentin'ireo mpanao gazety eny an-toerana io. Ny nandalovanay aloha zany raha ny izay ny lalana nizotra nandeha taty amin'ny toerana izay misy ny Real TV Madagasikara tamin'ity atoandro ity dia tsy dia tena azo ifamezivezena loatra iny toerana eny Tanjombato hatramin'ny maraina moa zany dia nitohana ny fifamoivoizana teny Akadimbahoaka teny satria na ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara izay nantanteraka ny asa ho an'ny maraina teo aza dia saika niaran'izay fitohanana be tamin'ny fifamoivoizana izay noho ny fisiana ihany koa ireo sakatsakana samihafa nisy mantsy ireo karazan'olona teny an-toerana izay voalaza fa nikasa androba ireo magazay teny amin'iny manodidina ny Tanjombato iny. Raha ny tamin'ny 12 ora sasany fotoana izay nandalovana teny Akadimbahoaka teny izao dia misy ireo mpitandro ny filaminana teny Akadimbahoaka teny amin'ny toerana izay misy ny trano lehibe fivarotana Leader Price teny tsy misokatra moa io toeram-pivarotana io efa misy ihany koa ireo fiandrasana izay nataon'ny mpitandro filaminana raha ongy izay sary izay Cédric dia arahantsika vetivety io horonan-tsary izay mirakitra ny teny amin'ny faritra Akadimbahoaka io nisy an'ity fivarotana lehibe ity na izany izany moa teny an-toerana dia mifamezivezy ny olona misy ihany koa mantsy ireo karazana zone franche na ny orinasa afakaba eny an-toerana izay misy ireo mody zany ireo mpiasa amin'ireny toerana ireny. Raha vonona izay dia arahantsika kely Cédric ary. Ity sary arahantsika ity izao dia teny amin'ny France Pub izy ity teny Tanjombato fa tsy tamin'ilay teny amin'ny Leader Price izay nambarako teo. France Pub teny Tanjombato hatramin'ny 2 maraina fotoana nandalovanay teny amin'ity toerana ity dia mbola nisy ireo olona izay hita teny an-toerana mitona entana tamin'ny fandrobana ity toerana iray ity. Raha ny fantatra moa zany dia ity toerana ity dia karazana dépôt na toerana iray izay fitobiana entana samihafa misy karazana PPN na ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tamin'ity toerana ity. Amin'izao fotoana izao na ny andrenivohitra ary tsika dia mahita ny setroka izay eny amin'io toerana eny amin'ny France Pub io izy io izay nisy ihany koa zany ny toerana may teny amin'io toerana eny amin'ny France Pub eny Tanjombato no misy azy ity. Efa tamin'ny alina ve io nisy nandoro? May?
mandrapahavoan'ny mendrika Razavin-Dratsima izay eny Tanjombato eny aloha dia andao alohantsika hiaraka amin'ny Leonardo Andriamparany izy izay eny Behoririka eny ao anatin'ireo mpivarotra eny an-toerana izay manangona ihany koa ireo entana any anatin'ny magasin tsirairay avy any. Telefone velo tsiraha lafo misy seza koa zay aniko akory seza miala tsy maintsy misy tratra etiny any mbola misy tavela ao a un 4 semaines que 4 semaines moravam. Telefon Sarah. Ino raiky mbola tavela tanatiny tao io. Mety efa tsisy telefôna mahatonga zay mahalaka termosy. Si lalakuna hitanao firifiry efitra mazoky avatondra koa zao le eto le trevitra eky vola fosy volamena
Mas você falou que o vídeo é para olhar no bolso, né? Tipo na filada, Efa tsy mifidy tsofa zay azo ke alaina. Latsaka fa tsy ahoana. Tsy hay hoe inona ino fa tonga dia alaina fa tsy ambelanjare ko tsy lasaka jiaby. Quatre chemins, laissez 4 chemins. Miafina fa izany izy teo natao misy mba televizion taminy manino Mandratra le zao vita raha misisindreo. mbola misy tao Tsy ino ro maro be koa raha anaty magasin ako. le téléphone koa tsy atao iny efa nangala ty efa voany io hita tamatavy Miala kay ro nareka. Ambady tena. Ano rin nakakang ko miala kay dito. Dá. César. Beleza? César. Ah, puta, o olho entra lá no lago. Firma polícia. Uai, César. Mividy ambany akagny zao amin'ny andro akeo. Mividy ambany akagny. 50 000 raiky fa mahazo. Mividy ambany. Telefone Tsy sordi ao. Ary misy sordi. amin'ny faharoa iny volamena iny zao ambadika aty resaka falaka an-dakozia Misy miambina favela mihitsy mandrava le avao anatiny. Quatre chemins olo madinika ty. Ka maro be akagny. Hit télé le dike. Ino l'écran plat. Oh, écran plat le ty.
Tsy voadua ve le lahy teo? Zay madiny Mety tôbily iny raha mbola nijanona teo. Ambonido mbola entana aby anjara daholo zany mbola anjareo aby manahaka Ka i olona raika foana anatin'iny ka. Fa tsisy olona tsony a. ilay viavy ty Oy, mbola misy ke, mbola misy olona. Mbola misy olona nandalo teo. Polisy. Ty ao may banina ty raha fa tsy may ke. Polisy tao. Miala teo amin'izay na rehetra jiaby. mbola iansona zany